Misy teny amin'ny anteny miram-pirenena teny fanatsahatra kosa ny asan'ny biro mpifandraisan'ny Sadc eto Madagasikara nanomboka ny 17 ny volana april lasa teo. Izay moa ny fanapahan-kevitra taoriana ny fahavitana ireny fifidianana teto amin'ny firenena ireny. Noho ny fahavitan'ny fifidianana soamantsara teto Madagasikara ary taorian'ny fivoriam-be tsara-potoana amin'ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana mpikambana ao amin'ny Sadc izay nataony 30 janoary 2024 lasa teo tany Addis Abeba dia nitapahana fahajanona ny asan'ny Sadc eto Madagasikara. Mbola nao mafisy ny filakevitry ministry ny Sadc izany izay natao tao Lilangui tao Maloui ny volana martsa lasa teo ka notsindriana tamin'ny fivorian'ny ministry ny Sadc tao Windhoek tao Namibia ny 9 hatramin'ny 10 april lasa teo. Fahajanona tanteraka ny asan'ny biro mpifandraisan'ny Sadc eto Antananarivo nanomboka ny 30 april lasa teo. Noho izay rehetra izay dia efa nijanona avokoa ny asan'ny biro mpifandraisan'ny Sadc nanomboka io 30 april io ary efa lasa miverina any amin'ny tany Nevina avokoa ireo mpiasa tao aminy rehefa vita ny taratasy-panjakana rehetra mifanaraka amin'izany.